mariaggio. Tantara-redaction nosoratana Zafimandimby Diarantsio. Novelomin'ny tolotra miaraka tamin'ny Soly José Sinofy ary Bob Thierry. Nandray feo finandrina ara teknika Ando. Nanao totosa Soly José. Lija. Ahoana ry dada? Helamo dadadada foana eo. Mbola taiza moa lany tara be mbo tonga ankeo atoandro. Tara? Tamin'ny 12 sasany anie za tonga iny. Ary tamin'ny 12 ndrava fa tsy ndrava loha akory. Lalana tokony ataon'ny 20 minitra ny elty iny. Ka zay 10 minitra very dada. Rindra za kaiky mianatra. Mbola za ihany ny tonga alohan'ny ato an-trano. Kararahan'ny lahy iny izay momba azy ny tena ny lahy jerena. Eny e. Ho fanambarana tokoa anga ka tsy mifaka. Fa raha ny fitondrana aloha dia mitongilana kosa e. Dia ahoana? Inona ataon'ny lahy? Toy izy ny tenin'ny lahy e. Fantatra nini eo tsy ny lahy io e. Ay ve fantatry dada ihany e. Ka inona indray moa zany no tokony hanohizako azy? Ary tonga dia ho tohizako avy hatrany ny resaka. Manomboka izao a, tsy antoka afa-tsy haiko lahy intsony aho. Ankoatr'izay, ny fitaovana sy ny vola isan-karazany ilain'ny lahy any am-pianarana. Ny tadiavy lahy izay ahitany lahy azy. Ory dada, klasy dia examen anie ahy. Mila filaminan-tsaina hiatrehako an'izany. Hitondra inona ho amo izay baka ny lahy e. Mba azoko fantarina kosa ary ve ny antony e. Nahoana ny ataony dada ohatran'izao e. Ataonao antso izay. Tsy haiko na fantatra lahy na ho diny lahy tsy fantatra fa tsy zanako e lahy. Dada. Manenenako aza ny namelona ny lahy. Tahak'izay na otriko dia mbola kely lahy. Fa ino ty lazainy dada e? Zany ny mariny. Ary teniko amin'ny lahy, raha tsy afaka lahy amin'ity taona ity, dia tsy afaka hampianatra ny lahy intsony amin'ny taona ho avy. Dada, okizay. Mafy loatra izany teninao izany. Tsy fananarana intsony izany fa efa tsy fitiavana mihitsy. Izay fandraisan'ny lahy azy ka. Mazava? Fa inona nefa ny fahadisoko e? Ary fangaha dia efa tsy zaka intsony dia ataonao toy izany a? Fa mitapininona ny sofina ny tsy maheno izay ny lasaina teo e. Tsy zanako e lahy. Ary na nireny laza efa fantatra lahy ihany fa tsy tian'ny lahy satria zaza tsy niriny. Misy basy rangaha ao a. Maninona raha tonga dia tifirina ho faty? Ndry, vaka moa everiny lahy tsy vitako izany. Tsy misy antony tsy ahavitako an'izany mihitsy. Mbola kely dia efa saika nahotrika eo izany. Ankehitriny taterao ny fikasanao fa tsy maninona e. Mataty lahy, mataty. Efatry nely e. Efatry nely ianao nikasanao an'izany. Fitao e, tsy maninona. Ary toa sa? Ary eta ty iny ary e. Fa. Tsy misy fa za ihany ny amita ny tenako. Inona tsy moa izany ny amiko? Inona koa moa ny ataoko eto e? Aleo za andeha. Isa. Roa. Tsy misy mihetsika. Fa izy zany? Hoy ny rangaha moa ny alalan'ny tenanay e, ambony ny tanana. Zay miseho 400 teo tonga dia korbako ny bala. Ary direct any amin'ny sfera. Le 400 tapitrisana laina tany amin'ny banky ankeo. Aisa. Fa. Tsy misy faly tia maika ny tenanay ah. Loza inona rety iry lanitro? Ny loza le ty tsy misy ohatrany nanjohan'ny ty tovolahy ty teo ah. Arako daholo engeny ny resaka ny fanaovana roa teo e. Tsy misy idiran'ny rangaha zany e. Dia ahitany losfera mariny lahy. Lary zany re an. Tsy mikorapaka an. Nde tario ny lalana misy ny fitoeram-bola. Angana. Eny toko. Opération OK. Ndo iala amin'izay zalahy.
Ka inona ary ny azony lana zavana izany? Amiko dia lany namono an-dada. Arako anefa misy disadisa eo aminareo e. Rindra, elavy adaly. Ka inona ary ny azony lana porofona an'ilay izy? Ny 14 tapitrisa lasan'ireo jiolahy. Dia veriny lafa vendrana ka azony lahadalaina. Ataoko ahoana ny tsy ino fa nalainy lahy aloha ny vola 14 tapitrisa ary nafeniny lahy. Avy eo dia niverina tato an-trano lahy. Tsy miala amin'lahy ary Lija. Nify le ty solony nify e. Raha izay ny tialahy io mibasin'ny dada dia tifiro ah. Fa sao dia veriny lafako boekentrina ary ny aty. Eo amin'io basy io aniany dia tanany lahy e. Profo mitohaka ny tendany lahy zany. Zay ny polisy. Afatra amin'ny lafarany e. Mbola ifangaro sika se lahy. Tsy ahavelako vitavita foana ny raha ny dada izay nalatsaka lahy. Fa antany lahy loarako, andanitra lahy zaiko. Tsy avelako raha tsy tafahisoka hatrany amin'ny farany laly le lahy. Fofoko mandrakizay ny any lahy. Rindra. Tsy misy arrangement le ty e. Tsy arrangement tadiaviko amin'ny lahy fa fanazavana amin'ny marina e. Elasy ny polisy le ty mifanazava. Tsy nentinino ary indry e. Nakotoraka izany. Dia voatana vonjomaika aty am-ponja ankehitriny. Maizina amiko ny tany aman-danitra ary tiavina. Mahirisa Lija. Mbola isany eny didim-pitsarana ivoaka e. Ka na misy azy izany e. Dia ahoana ny fanadinako? Fa ela indray aloha raha Rindra ifampitady tanteraka tsika mitsamina. Esory eo an-tsainao aloha izany resaka valifaty izany e. Tsy mahasoa izany fa vao maika ara-pitsoka anao. Asa manoatra izay manisy ratsy anareo ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy rariny izany e. Na tsy rariny azy e. Tsy ahitana ny rariny izany. Sady izany koa ny aina afantaran'ny olona rehetra fa mpianatry ny tompontsika e. Tsy azo alamindamina fotsiny ohatran'izany izy io ry tiavina. Efa noaviko ray manontolo ve nipotika dia mbola ekekany ho ianao? Tsy kosa. Ka izany eny sitrapon'Andriamanitra ary Lija e. Aiza kosa e. Lasa manara-posy manao izay tiany ataony ny ratsy raha izany. Tsy maintsy ampahafantarina azy ny tsy mety nataony. Dia verinao ary very Lija fa amin'ny alalan'ny valifaty no anehoana azy a. Diso hevitra ianao raha izany. Ny tenin'Andriamanitra azy dia milaza amintsika fa tiava ozy ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Sarotra be izany tiavina. Kanefa dia mila manaiky tsika ary Lija. Tena mbola ho ela vao kristianina raha izany. Na izany aza ela ny fanapahan-kevitra ao e. Tsy misy ohatran'ny mivavaka ny eo amin'ny fiainany. Andriamanitra irery ihany no manana vahaolona tsara amin'ny zavatra manahirana rehetra. Ary hono dia mba ahoana ary ny fanazavanao an'ireny kristianina ireny? Misy aza nge pastera nefa migadra e. Voatana aty am-ponja. Ao, miaraka aminay ao mihitsy izy. Ie, tena misy izany ka. Mety ireny tena nanao fahadisoana. Mety koa no nendrikendriky ny olona fotsiny ihany. Fa ny tena marina dia izao. Misy lalan'Andriamanitra tiany hitondrana azy ao. Ohatra hoe ahoana? Ohatra hoe tian'Andriamanitra izy hitoro filazan'i Jesosy Kristy any am-ponja. Na koa varimbarina tsy ampivavaka dia entin'Andriamanitra mba hahatonga azy hiorina bebe kokoa. Ohatranao izao tia ny tompo hitodika aminy ianao. Hanolo tena ka hivavaka. Hitoro ny filazantsarany amin'ny tsy mahalala. Anga mivadika tampoka aty amiko ny resaka. Ka maninona nefa izany ka? Zavatra mahasoa izany. Izao ary. Ataovy misy didim-pitsarana mivoaka sao dia afaka madidio ah. Lija, ain'Andriamanitra izany.
saingy tadio fa manana ny fotoanany koa izy. Izay fa mahery ianao dia andeha aloha. Tadio fa naiza misy anao dia mivavaka ho anao foana. Misaotra ary tiavina. Izay fa velomy ianao. Mandra-peo ny Lisa. Ahoana ilay tiso zany re? Tena vahiny ety amin'ny tanàna ny akanjo zany ka ohatra ny lasalasa saina. Nenay lety ety Amponja ny tany. Fa inona ny tena natonga nytio ety? Problème mako rangahy zany. De tsy azo zarazaraina. Mangina rangahy ianao fa makamo. Za lety manana bizina amin'ilay raha hiaraka amiko raha. Tonga de antapotrisany ny any am-paosin'ny lahy. De izay etsika raha sisa avy eo. Ka ahoana? Aza fa nanao ronono atavy zany zay e. Ny vola lety tony fasika ty amin'ny fataka. Kady tokoa fa izy no ozatry ny fiainana. Raha tsy manana azy lahy tsy misy dika teo rahatry amin'ny fiarahamonina. Ka ny faharetako hijanonako ato Amponja sy fantatro ka ohatran'ny olona tsy azoko mihitsy ianao. Tsy vato ny sakana lety zany e. Raha totra ny romarainy sika mitsamby. Ialeto. Itsoka be? Hoay lety e. Ka maninona? Ohatran'ny tena tsy tafy zany raha fataka. Aleo lamina. De nandray mandeha fotsiny inge lety tonga de milionera ry lety e. Aizarina roza. Eny fa mila eritreretina tsara zany. Zany be lesy de mila eritreretina be. Ero koa ohatra ny kovoboay mitsatsaka. Tsy misy mitsatsaka zany eo raha zoka. Fa tsy maintsy mba mandinika tsara aloha vao manao zavatra. De dinio tsarariko. Fa raha toandro fitreronono lahy de lozany omba miaka. Miandro ny valiteny lahy. Matoa amin'ny kozy amin'izany amin'ny lahy. De fato fa mety avita tsara le opération miaraka amiko e lahy. Mbola hita eo ihany zany. De sahala amin'izay zay ny resaka ry tiavina. Resaka sy fatako eo. Ovy zany resan'izany olo zany taminao e. Voaniko maraina. Dia ahoana ho ianao ny amin'izany ka? Ka zany no mahatonga haka ny hevitrako. Raha kosa aloha ry Lija tsy miombon-kevitra aminy amin'izany ako. Satria nahoana ho ianao? Satria tsy vahaolana ny fitsoahany. Faharoa manaraka izany zahay ianao vao tena voasazy satria mandika lalàna. Aleo ihany ry Lija miandry ny rariny Very aty marina. Na ho afa-ketra aza nge azo efa vita hatreo ny fianarany. Mahereza re. Aza mora manary toky. Mino aho fa efa misy lalina tian'Andriamanitra hitondrana anao ka matoky azy ianao. Dia izay tokoa anga.
Tsy tiavina aloha e. Izy aza efa nilaza fa ho avy eo. Sady raha izy koa tsy maintsy efa neona tamiko. Dia ho iza? Ho inona moa zany Ralita? Ny anina hoanina. Sady anakisosi petit pois izy zany. Ary aleo aloha haka toerana tsara hakafizana azy. Aiza izany ry zandry? Oay, raha fataka marina. Le tiako manapa-kotatsy. Ary tena manakavara ngery zany. Enakisosi petit pois. Zay dia tsy mba saina akory ny akamatra. Aleo tsy zany ho anay fa ela nitenda ny tenanay ny tsy milalovany reny e. Ka sakafoko anay ty e. Aleo le tsy mba ho anay sady efa intaminy ny akamanlahy. Ary ty tokoa etiavina. Ina ary hoananao raha fataka? Tiako aloha kofa milay a. Manahoana le izy? Tsara fa misaotra. Ianao manahoana? Salama ka. Ary tohatra nitezitezitra be ny ianao teo e. Ka tsy zany aho fa nisy vary naterin'olona ho ahy teo e. Dia nalainy fataka fotsiny. Fa isana navitra an'izany? Tsy fantatro. Fa angano everona fa tsy ho avy ahy e. Fantatro ka. Fantatro hoe ho avy ianao. Na dia mikasika an'le resaka isy fataka iny fotsiny aza ve dia tsy ho avy ianao. Terim-pandikely fananinona zany ary to misy taratasy kelikely ity ty anaty vary ty a. Taratasy? Mandehana ve jereo zany Ralita? Sady ohatry ny avaha zany. Ozy marina tsy kary misy pozy ty. Fa hoana raha fataka? Tena karapoko ty marina. So ihany fa nisy mpiambina teto akaikitsika. Fa inona ny voalazan'ity taratasy ty? Lija, antany alahy loarako, andanitra alahy zaiko. Ary tsy avelako raha sy tafahitsoka hatramin'ny faran'ny laly lehilahy. Fofoko mandrakizay ny ain'lahy. Tanterako ankehitriny ny valy fatoko. Sony rindra. Tena irindra zany nandefa ny sakafo misy poziny iny hoa. Disevitra lara rindra. Tsy izany nihinana an'le sakafo. Ary satria tsy mety mino ahy elahy dia manomboko izao hifampitadisika sy alary ilay foniako. Namono biby tsy nahafaty alaka ifiteran'ny rambony. Efa maloty an'ilay teny dosiako ka dia aleo tona tanteraka. Tena hita lehilahy lara rindra manomboko izao. Fa inona koa ty mampitehiry anao e? Sady zay tezitra ery. Ary isana navitra an'ilay sakafo nisy pozina teo ka? Mbola le rindra ihany e. Dia fijanahary fotsiny tsy nahafaty ahy. Raha kely foana dia fasana. Lozinina re ty e. Lalàn'Andriamanitra ho tiavana. Mbola fitiavana ianao no niarovana ianao. Marina zany satria voalohany raha zany nihinana ny sakafo iny dia efa vita ny amiko ohatr'izay. Faharoa manaraka izany anio alina ny kasany hitsoahana ny fonja. Maty anefa izy. Mandre-ampiadanana ary fataka.
sahirana ankehitriny. Faly satria afaka maty idio. Sahirana koa anefa fa tsy misy ipetrahana. Nandritra izay andro nafahako izay dia tany an-tranony namako foana no mipetraka. Izaho koa mbola tsy miasa raha teo e. Izao aty ka midonàna ampony etỳ an-jaridaina Antaninarenina. Dia inona reny hevitra hoe? Rehefa mitazana eto isan'andro aho dia tazana tsara ny ilana andrefana Antananarivo. Tazana daholo iny 67 hektara iny, ny Rotodiga, iny fa nahatrany amin'ny rovana Ambohidratrimo aza. Androany anefa dia saronan-javona matevina izany. Olitery izany re, tsy kovoboa efa hitako ve la? Iza moa ty rangaty? Ohatran'ny olona efa hitako. Fa taiza ary? Ay, le resaka 400 tapitrisa. Saika mony teny aloha tamin'izay a. Dia ahoana ty? Inona kosa? Nanao ahoana nefa ranolahy? Hoay marina. Tena le jolana nafika tany an-trano tokoa ty marina. Inona moa ny idiran'ilay ty amin'ny fiainako e? Inona ary ty ohatry ny kivokivy ty? Ampahan'ireo fanatenana letsy ny fiainana. Ka ny aniriny aza razoko tamin'ny maina. Akanjo sana letsy izany a. Jereo manodidina ny lahy. Inona ny tazany lahy? Zavona. Marina ny voalazany lahy. Toy ny tontolo rako-javona letsy ny fiainana. Famboly isavy io, tsy hoela. Amin'izay dia ho hitan'ny lahy ny tena tsara ny zava-boary. Mangina rangahy ianao ah. Blème koa inge izany e. Radidisa letsy no anarako a. Mpamatsentana amin'ny orinasa vaventy no endrika isaloraka eo amin'ny fiarahamonina. Fa raha ny tena marina, solarin-dany a. Vasy ny penina noratako. Ary ny vatantenan'ny olona ny taratasy kiorsany. Kendrena tsara mba tsy hivilavila ny soratra. Planina matipaika avokoa vao miainga ny action. Amina tapitrisa trano miady amiko. Maisy kitroko izany rangahy. Kozy no meko ny lary izany re. Kozy ahoana e? Zao a. Tokony hanana fiainana mamirapiratra ela. Tokony ho ela le ajaina sy indraindrain'ny olona. Tokony ho ela le manontany ny ory. Mila manindry ela zandry amin'ny fiainana. Dia amin'ny fomba ahoana nefa ny atateraka an'izany e? Ka vonona lasa tsy vonona. Vonona? Ay, jereo ny lany masoko a. Banjiny tsara, banjiny. Zay, dia avereny izay teneniko. Tsy maintsy tafita. Avereny. Andasao ry aloha izay tsara amin'ny masonao e. Tsy maintsy tafita. Tsy maintsy tafita. Tsy maintsy tafita. Anafaka ny lahy amin'ny tahotra sy ny debodebo amin'ny famerimerena ny lahy zany. Anana ny lahy herim-po, herin-tsaina. Ahavitany lahy na dia ny sarotry indrindra azy. Ty saosy ento an'ny lahy. Roa hetsy ariary iny a. Dia nitsangana vao mpiara-miasa kaiky sika amin'ny tsamo manomboko zao. Omeko fonina koa ela ifandraisantsika foana. Okay rangahy.
miasa soma tsara ry tiavina. Zany ve? Isaorana an'Andriamanitra zaniko. Ka asiana le izy? Miara-miasa aman'olona manana magazay lehibe iray izay a. Ay! Mpamatsy hitana amina orinasa vaventy no ataony. Dia manao ny asa rehetra izay. Tsara kosa zaniko. Dia tokony mba ho karakaraina amin'izay zany raha antsika rehefa tsara tombona amin'ny asa ianao. Fangay ianao efa tena vonona be. Fa iova hevitra indray ve ty ianao ty e? Tsy iova hevitra re za fa mba makatoko fotsiny. Koa tsy aleo ve re tanterana toy izay fa mitaritarika laveny a? Zany kosa aloha e. Dia ahoana hoe ireo Ray aman-dreninao? Rehefa vonontsika dia mpanatanteraka fotsiny zareo ka. Misaotra tompoko. Fa inona indray ty tompoko ty e? Atsy hoe rindra fotsiny dia ampy ake. Sa tsy zany? Dia ahoana ihany ilay resaka tamindriny? Efa mitebiteby be mihitsy any aho miandry izay valiny e. Tsy afaka miaraka aminao izany aho dokotera satria efa misy olona miaraka amiko a. Tiako ito sady tiany a. Raharahanay iray teo koa efa atao ato. Le Liza ve? Fa loza iny ty mahazo anao ry tiavina. Fa maninona ka? Olona tsy kitay tsy vary maina ohatran'ireny ve mba hakano ho vady. Sady ery izy, olona sisa mifonja, alohan'ny fiarahamonina. Mba mieritrereta ihany ry tiavina. Ninona ilazanao azy dokotera dia tsy mampanina azy zany a. Tiako Liza. Mba olona nahita fianarana toy izao ihany ve ianao ry tiavina dia... Miankina amin'ny toepanafy fitiavako ry dokotera. Fa tsy izay miseho ivelany akory. Fa ny toepananga mahavelona. Eritreretra ihany izay nolazaiko anao izay. Mbola miandry anao ny foko. Tsoroko aminao fa efa ela ny tena tianao. Saingy izao borako taminao izany dia izao voasongony lelitra izao e. Aza miadiny anjaran'olona re dokotera. Raha olona ray tsy tianao a, dia mitotoko batavy. Izay fa lasa aloha. Tiavina, mba eritreretra ihany izay voalazako taminao teo e. Izany a? Efa nieritreretiko tsara re dokotera. Ary efa voalazako anao teo fa izay ny valiny. Ataovy toy ny tanàna very sampy e. Manova mety. Ka tsy mety tsinona koa? Ataovy mety ho azy e. Na tsy mety aza. Tena tsy manaiky mihitsy tiavina. Mahasosotra koa izany. Dia lahy daholo ve letsa raha Liza no nahatonga an'izany? Dia lahy izay tsy kitay tsy vary maina iny, fakofakon'olona. Sy rariny kosa Liza. Taira fa ho hitan'ny lahy mahazaha ahy. Ary tsy hamelako raha tsy azoko tiavina. Aiza ihany ny ainako e. Dia atakalinao an'iny tokoa ve a? Fa angaza efa niteny an'izany taminao e. Makamo izany tsy tiavina.
Aiza tokoa moa ny alalako raha efa miaraka nareo? Litsa, fa ino to lazainao e? Fa ianao ty ve adaly e? Ka tsy misy marika alalako an'izany tsinona ka? Fa de efa olona tsy misy saina mihitsy ve za aminao e? Tsy manao an'izany aho a. Ary tsy hanao an'izany mandrakizay. Ianao no tiako dia ianao riry ihany. Ka meteza kosa ianao eo amin'ny toerako ritiavina. De tena tsy matoky ahy mihitsy izany ianao. Eny e, matoky anao a. Aza matahotra ianao ry Litsa. Tsy hamadika amin'ny fitiavanao naovinanao viana. Izany a? Eny ary. De mandana amin'izay ary sakafo ny tsena rehefa atoandro be ny andro e. Marina tokoa izany. Fa ianao nga tsy araka amiko? Mbola andaminandreto gondreto a dia avy eo a makany aminao. Izay izany fa lasa ary a. Fa inona mihitsy ny tena tsy ary telara rindra? Ary tena mbola hifangaro amiko ela fandao ange. Aleo raha nga hifandray kely mihitsy a. Dia izay hidonany ihany hipoahany. Aleo amerina eo ihany. Lasy Litsa. Masina aloha mahazo azy e. Amin'ny maha olombelona tokoa dia tsy maintsy tratra amin'ny fisalasalana toy izany. Andriamanitro, ataovy mahatoky ahy Litsa. Za koa homendrika izany fatokisana izany. Dia ho totoza soamantsara ny endra rahanay. Ataovy tonga mpanomponao koa izy. Ny zavatra rehetra dia hainao. Misaotra Tompo, dia ho voninahitra ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia amin'izay aloha pirina andreto gondreto. Jiolahy rain-draha miaraka amin'ny dady sady etsy an-tany nefa vita soamantsara an-drahanay. Raha izao ataoko izao tokoa moa fantatry tiavina. Angamba dia asa foana. Na hoela na hoaingana nefa dia tsy maintsy fantany marina. Fa tena jiolahy maty anina koa moa ty raditsy ty ka. Aiza ka tena tsy miainga marina ny action raha tsy efa mari-potitra daholo ny loharam-baovao rehetra. Amin'ny 12 latsaka fefany izao ny fotoanako amin'ny anaovana ny action eto. Dia itsy makazay amin'ny karana iray itsy natao lasipatra androany. Tsy mihodina marina izay raha tsy amina tapitrisa no azaina. Ity ny opération fahefatra ataoko. Ora telo talohan'izao dia efa niodiody tety izay. Katoka tsara ny amin'ny 12 latsaka fefany. Ty eto izy fa tamy. Maro-potoana hatrany ny lehilahy. Aminy tokoa dia sarobidina ny 2 minitra aza. Eza ny poziny raitra dia raitra. Saingy tsy misy mahafantatra dia basy isan-karazany any anaty palitaony ihany. Aiza izy izany ry zandry kely a? Vonona tsara? Tsy maintsy tafita. Tsy maintsy tafita. Lasa amin'izay ary. Isa, roa, telo, action.
Lisa, inona ny asanao? Karena efa voambarako anao reny. Zaho azafahan'andalitra. Manao asan-jolahy ianao. Mpamosavy mandeha alina aza ny olo misy mahita e. Aiza ny avitako an'izany fitiavana. Za izay bonaika be ty. Mbola sahanao ihany no mandainga amiko. Mifona ary tiavana. Marina ny voalazanao. Lasa jiola. Andraso fa ho tantaraiko anao no nahatonga an'izany e. Androany sy ny zavatra ataonao izany Lisa. Tena androany sisa fitiavana. Misy opération anankiray izay mantsy efa nomaninay atao. Tsy misy andraso izany e. Atsaro anomboka androany izany. Dia ny tanety may tsy vohitra firehitra. Tena androany marina sisa e. Matahotra ary Lisa. Tena tsy haiko izay lazana ny tenako. Faraontsana tanteraka. Ory Lisa. Ianao ve dia tsy mba menatra an'Andriamanitra e? Ary androany sisa hoy ianao. Koa maty any. Aza dia raha tsy eritreritra ohatran'io re. Aza manjery ny andro lava ianao. Dia tsy ho tsapanao ve izany teboteboka izany e? Lisa, aza mandeha re. Ka tena tsy afaka mijanona ho amantsy aminao. Eny are. Rehefa izay safidinao mandehana. Miandry anao eto ary andohalika hivavaka ho anao mandra-piferinao. Aza dia mandrera tena ohatran'io re fitiavana. Izay fa lasa aloha. Amin'ny telo tolakandro ny fotoanako amin'ilay namako. Lasa Lisa. Andohalika hivavaka mandra-piferina. Matahotra mafy aza izany. Lasa mihitsy le ry a. Aiza ka lasa manana tranom-barotra lehibe amin'izao fotoana izao. Ny haingo amin'izany mangony fotsiny. Tena tsy mampino hoe raliza ny lasa ohatr'izao. Inona nefa moa no dia rarahiko an'izany. Samy manana ny fiainany io e. Ny azo ikala tiavana tsy mety aty ny tena mampiasa loha. Sa andehanako any amin'le falehan-dada? Nefa aza mitapitapy raha rindra fa lasa ny voakaly eo laha. Izay vao ataon'ny olona hoe dokotera ny voakaly. Po! Aza hitako marina. Izay sy paindray koa ve lesiny tsy tidy. Aleo hitotoko batavy.
opération teo a tsy tonny trano zay ole ty zandre tsy maintsy misaradarany sy amitsamy a ty edina ny vola eto raha ditra aiza fotsiny fotoanantsika mifonina ny lary ara-bitsy hoe tsy maintsy tafiditsika tsy maintsy tafiditsika raha ditra misarakarala n'izay rola elakelatranatrano nale tany amin'ny faritra kevilony natao opération mezahako na hodikodina lavitra ihany aloha lalako e raha mifahafantarako azy dia efa tena miely be vaovao am'ireo polisy ireo ary mba firy zao e amin'ny 10 alina zao tena azo antoka amin'izay fa tena misy polisy roa manaraka indray manao fanamiana indray kosa manao akanjo tsotra eto ny farany fiainan'ny lara-lija ozy ty marina tena matahotra zany dia inona ny hevitra andriamanitro ampio a mba vonjeo a amin'ity indray mandeha ty raha tsy ao anatin'ny fahatereny ty marina tena tsy malala ny tady an'andriamanitra tsy maninona zany e aleo tara toy izay tsy misy raha afaketo kosa andriamanitra tsy amerina an'izao asa ratsiko zao tsony ary hivavaka ka nompanao eto dia aiza indray ny alehako aleo mitsofoka aty amin'ny fasana aty an-janahary aty aloha e aleo somary manjoky any rehefa mandeha zay tsy misy tahotra tsony ty marina tena hoe marina tena efa reo akaiky ireo ny polisy sokona nanambato aty tsy misy manaiko azo moramora zany ranga amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita reny fananatona ary iny zany ny fofonareko zany marina tsy misy olona mifokarongony eto amin'ny manodidina eto tena retsy aloloha kely retsy raha mandrosondroso kely eo a zany dia hitan'ireo aleo anepoka eto aloha aleo eto ambanin'ity fasan'ity sady misy tatao aniva kely ty tena tiry izy zany iny le polisy fa manantona zay vo tratra marina tazotazony any ny fofonaina raliza sao reny eo tena eto akaiko mihitsy izy zany mampitsoro andriamanitro afeno azy ho tratra tsy mivalaza lasa nanantona n'ireo fokarongony rehefa mifanjevo ary aleo miemotra moramora amin'izay lary lija angiakangany lahy zay kely sisa etsy ampitanika arabe tsy misy elakelatrano kely sisa zay avitra marina ary aleo manakilaika amin'izay lahy nefa aza mbola misiko aloha raha tsy tafavoaka ny ala zay efa tsisy nanaraka tsony misotrana ho andriamanitra amfiry zao am'raika amby folo sasany alina ary mba nanahoana azy zay raha dita aleo aloha fonena ihany karainy
aiza moa ny numero anteo. Ty efoka zay. Allo Radita, aiza ianao zao e? Tsy misy fikany amiko zany a. Sarina tanteraka efa tena akaiky any polisy. Aza manary toko rangaha, tsy maintsy tafiditsika. Tsy misy fikatsony lesibany kely. Radita, inona ny azoko atao hanampiananao e? Toizan'ny fiainana lety ny atapitra treto. Radita, mivavah letsy e. Zay no avitra farany. Mivavah ho aho. Andriamanitro, taio Radita. Feombasy mianjera ny telefona. Radita, allo Radita. Maty ve Radita? Tsy misy azoko atao. Ary aleo toy izanatrany aloha ny fitsoahana sotratretiko hoe hoy teo ihany izay toyiny. Tena faia marina, tsy ahamerina tsony. Zara aza afaka tamin'iny. Ary to mbola mirehatra ny jiro ato an-trano, fa tsy mbola matory ary angaty avina. Aleo atsoina amin'ny telefona fa tsy tondonina e. Zay raiso e. Raiso. Zay fa nandray. Allo tiavina. Zany re pikana fa eto ambavady. Lita, tafaverina somatsara ihany ianao. Misotranao Andriamanitra. Moramora aloha ianao sao dia manaitra amin'ny manodidina e. Andao any an-trano, ansika miresaka. Zay. Ary aleo hikatona tsara ny varavarana. Tiavina. Zay. Mifona aminao fa diso. Rehefa tonga ianao dia izay ny zava-dehibe amiko e. Faliko aho rehefa tsapanao fa tsy nety ny nataonao. Tsy amerina tsony ary Tiavina. Tena saika nanaraka hatramin'ny haiko iny. Ampy izay. Aok'izany ho any. Mipetraha aloha fa haka ny akanjo anao Tiavina, alohan'ny zavatra rehetra andao aloha sika hivavaka. Marina tokoa izany. Raha eo mamelany heliko fampanota. Indra tolotra anao ny tenako, ka ny andro rehetra sisa iainako dia hanompoako anao. Anao ary ho mpanomponao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly ary Lita. Misaotra anao Andriamanitra. Zay fa andeaka ny akanjo anao amin'izay aloha. Mandehana tokoa fa maimbo be reto sady mangatsiaka zany e.
Lisa, ty misy gazety netiko avy tany an-tsena raha maky ianao. Sady toa mampihorikototra ny lohateniny a. Ao hoe jereko. Ty? Azafady eo voakiko. Fifampitifirana teny amin'ny rotodika. Maty radita. Tena nivoaka sady le vaovao marina. Ary aleo aloha vakiana. Inona ny lazainy ao ry Lisa? Mba vakio mafy moa ianona e. Ka inona moa fa tsy resaka sanjiolahy e? Maty voatifitra ny mpitandro amin'ny filaminana teo amin'ny lohany izany radita izany rehefa avy mifanenjehana nandritra ny ora maromaro. Dia nolazainy ato koa fa tsy mbola tratra hono na mandray atao hoe zandrikely. Dia hoe vola 200 tapitrisa ariary ny nangalarina teny Ampefiloha. Raha izany marina. Nefa maty iny izy. Dia izy indray nilaza momba any. Na dia olon-dratsy rain-drany aza raditsa nisy lesona azo nitsoahana ihany teo amin'ny toeram-pisainany. Nanana herin-tsaina izy. Nahoana koa moa no iondri-dava eo amin'ny fiainany. Tsy maintsy tafita. Anafaka ny lahy mitahotra sy ny tebotebo ny famerimberena ny lahan'izany te izany ho izy. Anana ny lahy herim-po, herin-tsaina. Avy tany lana dia nisarotra indrindra aza. Misaotra raditsa mandeha am-piadanana. Fa na izany aza tsy maintsy hisy ny famotorana. Andriamanitro ampio am-batsy ho tratra. Nefa aoka tsy ny sitrapoko no ataovaninao. Ary tsy misy vaovao afaka ohatr'izany ve? Ianao toa ohatran'ny variana mandeha feritreritra fotsiny aoko. Andraso fa hijereko ianao e. Sa resaka momba ny fandrahoan-tsakafo? Ka zaza efa nitsenako. Ka atao raha-pitso indraika. Fa ngatsy hanao raharaha indray ty ianao no mamonjy mipetraka e. Lisa. Ahoana tompoko? Aza manany ihany moa e. Jereo. Hitanao tsara izany nefa raha ndreny jolahy rain-dahindre. Dia mbola noho andreny asa ratsy ireny avy ianao? Tsy ry tiavina. Be izay vidy izay. Tokony omeko anao fa tsy amerina intsony a. Ary hivavaka manomboko izao. Fikasana tsara izany. Dia hono ahy e. Ahoana? Dia ahoana tokoa moa izany io tranombarotra naorina tamin'ny alatra io? Sa aleo izy eo ihany e. Toizantsika foana mivarotra. Sa ahoana ho ianao? Dia ho ankasitrahan'ny tompo ve izany? Aleo re toizana foana aloha e. Amin'ny sisa fotsiny tsy atao. Etsy an-tanin'izany hanonitra ny ratsy vitako hatramin'izay a. Lisa fa tena tsy nahita ilay fanafodina izay ny dokotera mihitsy ange. Tsy fahasalamandrina kely antsika nefa miamiomby ihany. Ka na za koa zany efa tena mbavaky e. Dia inona ny hevitra e? Dia tsy haiko koa. Za kosa aloha tsy dia eritreritra hoe hoentina any amin'ny rindra io zaza io e. Na za koa aza aloha e. Ary raha hoentina e. Dia iza amintsika nitondra azy? Tsy iza rery kosa aloha e. Nefa koa aloha tsy ho zay e. Hitanao ihany ny fifandraisanay roa lahy. Dia tsy misy akoatra n'iny nefa ve? Ka nisy very tiavina dia hisy hevitra an'izany e. Maninona andao ampanginina ny ambopo rehetra e.
Izay ahasalaman'ity zazy ity no atao. Mba ho ariko. Nefa alohan'ny andehanana any aloha dia aokisika hivavaka. Marary be ohatran'izao entinareo aty amiko e. Fa nareo ve materitseritsy? Efa nentina tany amin'ny dokotera ihany ange izy io fa le fanafody mihitsy tsy nisy e. Aiza hoe izany taratasy mpanafody zany? Ty dokotera. Ie. Io kosa aloha tsy misy mihitsy io fanafody io amin'izao e. Ato amiko aza boaty iray fotsiny. Ay, misy ato aminao. Misy tokoa madama saingy ahoana dokotera? Izany hoe ahoana re le lafina re faladianao dokotera. Aina ne izy ty e? Zao no izy e. Misy dia misy tokoa io fanafody io ato amiko. Tsy amidiko aminareo nefa nasandaina vola fa itiavana ny santany. Ahoana tsara hoe dokotera? Fa ino ny telazainy lahy rindra? Zany ho ahy. Omeko anareo mamaim-pona io. Sandaina vola io fanafody io raha toka manaiky lahy ny anome antiavana. Tsy vany lahy. Ambaraky ny ankehitriny mbola moramora ianao Andriamatolija. Moramora ihany sao dia ahitan-doza. Tena tsy vany lahy rindra. Tsy haiko aloha na vanina na tsy vanina. Safidy omeko anareo. Na ny ain'ny zanakareo na tiavana. Tsoroko aminareo aloha fa io fanafody io ihany no afaka hanasitrana ny zanakareo. Demba manaky an'izany ve ny fieritreretanao dokotera? Manao anao tsy ho tratry ny aloka mihitsy ianao zany a? Na manaiky izy na tsy manaiky. Ary na aloka koa na aloky ny vitsika koa aza. Inona ny asako saina amin'izany? Dokotera rindra. Valy faty ve zao ataonao amiko zao e? Fangana tsy ary tena nanao ratsy ty lahy. Zay andrasany lahy azy e. Ely zany e. Ka hoana? Tsy avy hatrano valiny dokotera. Fa mety mbola hoeny rapitso a. Tadio anefa fa aina no vonjena. Ka raha ela fanapahan-kevitra nareo a dia tsy maintsy amoiny menaky ny ainareo. Tena tsy vany lara rindra. Rindra letsy e. Olte, zaza tsy manatsiny ane io e. Fa sao mihevitra re lahy fa raha anao teny malefaka toy izany dia anaiky ahy. Sana ty. Mandehana aloha mody. Sainy tsara izay nolazaiko. Hita eo varavarana. Hitako io lety e. Tsy mitapona akory ny masoko. Falozeny ny teritiavana. Dia inona ny hevitra amin'izany? Sanatria kosa aloha raha naky an'izany e. Fa nahoana izany rehetra izany no miseho amiko e. Nahoana? Sao dia mba tsy rariny kosa izao e.
mangovotra ny lohaliko fitiavana. Aza manao toy izao anao ry Liza. Mangety tia marina. Aiza ny lalako mbako e. Andriamanitro, very tanteraka. Tsy hitako izay ho sarangotana. Ampio aho. Vonjeo riana kely zanako. Any tsy vitan'ny olombelona hono hainao Andriamanitra atao. Tsy avelako ianao Andriamanitro raha tsy tranonao ty zazy ty. Hanompo anao ania ary hanompo anao mandrakizay. Andriamanitro, mamindrafo aminay. Sy trano zina. Aseho ny voninahitro Tompo. Amen. Mandehana aloha maka rano matomaty sotrony. Ie, sady tena mangetaheta tokoa izao a. Eny ary aloha e. Tsy verina any amin'ny rindry zany aho e. Takiako ny ranosoan'i Jesosy Kristy Tompo izay maty solo ato eo ambonin'ny hazo fijaliana ho fanasitrana n'Andriana. Ary misy fanantenana ho anao any am-parany ho Jehova. Zanako mahafinaritra va Efraima? Zaza malalako va izy no dia fatra-pahatsiaro azy isaky mitezitra azy a? Mamiletsirlitsy izany teny izany a. Lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra fatao anatin'ny famoizam-po sy fahaverezan-kevitra tanteraka no mivonjeny. Ankoatran'ny halehiben'ny fitiavany, tiako ianao Jesosy. Hanompo anao ary tsy hala aminao tsony. Ndi. Ary rehefa mandeha sady misy eritreritra dia tsy tsaroana akory ny alavitra ny lalana. Efa hitsy aloha hitsy ny sapana ny sambaina. Maty teny soanedanana ilay fiara nandehanako ka voatery nandeha dia tongotra. Tsy maninona izany e. Sady misy eritreretako an'Andriamanitra ihany koa. Ho faly ery izao izy mianaka rehefa tonga any aho. Napakako rivotra aty ambanivohitra mantsy ry zareo raha vatany voasitra ny rina. Oay, loza marina. Namantana any amin'ny antsana lalina ilay fiara. Nivadibadiky nefatra vao nijanona. Marina tsy maty izay olona tao anatiny. Aleo aloha hojerena. Nefa sao dia tokony andro olona etsy ananiny etsy any aloha vao hoeny. So mantsy lasa tafiditra vavolombelona eo ka ho loza. Tsy maninona fa aleo hojerena e. Vonjeny ty. Ndao mantsy mba misy voavitra ihany. Dia ahoana ny ahafahana mamonjy an'izay ao anatiny ao? Peritra be ilay fiara. Eto ka. Olona ray ihany izany ny tao. Ary to irindra. Tena raha rindra marina. Lay fofony aiko. Tena aleo rangahy lahy eo ah. Aleo hitan'ny havany eo. Nanao ny tsy ho tratry ny aliko reny. Nefa nefa ohatrany tena nainay izany. Eo rangaho e. Raha izay taniko izay sahaza ho any lahy zao.
Marary amarina. Aza mamala raha ny ratsy ane hoy ny tenin'Andriamanitra e. Raha ny vita ny raha indra tamiko kokoa zany hoe tena efa mba be ihany e. Dia ahoana ry zany? Tena tsy hitako izay atao. Eto ampelantanako ny an'ny fahavaloko. Raha i Andriamanitra ry teo amin'ny toerako, inona mety nataony? Tsy maintsy honena azy izy. Eny ary za koa ane mba adala fahiny e. Noho ny tenin'Andriamanitra dia hovonjeko izy. Hosotoniko ary ho bataiko entiko ery ambony ery, endrasana fiara hitondra azy any amin'ny hopitaly. Dia avy eo mampandre ny fokon'olona manodidina hiambina amin'ny fiara sy hampandre manam-pahefana. Tsy adinoina ny miantso telefonina azy mianaka ilazana ny zava-misy. Aleo ary atomboka so tarery any. Samy fampiresaka mihitsy izay Rola nandritra ny fitsaboana azy fa mifampijerijery fotsiny. Samy sadaikatra e. Izay zavatra tena ilaina ifampiresahana no lazaina. Efa azo lazaina fahasalama tsara ela zao rindra. Andeha amin'izay zay. Andeha Liza. Lozako marina. Inona reno ataoko e? Mienatra azy mafy aho zany nefa Liza, azafady aloha letra e. Mijanona kely lesy e. Tsy efa sitrana ve lahy e? Efa vita koa ny aditiko. Aleo zay andeha. Liza, inona ary mbola ilainy lahy? Liza, eno hoe aloha izay lazainy. Mihainao ny lahy re? Liza, mifona letra e. Tena mandadilady e. Tsy netiny nataoko an'lahy. Manino lahy tsy miteny? Mbola tezitra amiko nga? Eny, rariny aloha ny an'lahy. Nefa mamela letra ny atsoko. Liza, efa mifona sy nadadalahy taminao izy. Mamela azy. Tahaka namelan'Andriamanitra ny helontsika amin'ny Kristy. Sady tsy ho very tsy mpirahalahy zany nareo e. Mitsangana sery rindra. Mamela ny sia. Misaotra letra. Amin'ny maha-olombelona dia sarotra amiko zany. Fa noho ny amin'ny marahany Jesosy Kristy izay ny maty namonjy antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana dia ampanginiko ny ambim-poko rehetra. Mamela ny sia amin'ny foko manontolo aho. Misaotra Liza. Ary ny riko dia mba andora ny se tena ho an'ny tompo manomboko izao. Ary ny tsy verina ny reny taloha reny intsony. Marina izany tenin'ny Liza izany rindra. Atoloran'ny tompo ny tenanao. Ataovy ampy izay andro lasa nanarana sitrapo izay. Miovary ary ny toetra ratsy taloha dia mitafy toetra vaovao. Matoy ianao avitra soamantsara tsy maty foamanaina tamin'ny loziny dia mbola fitiavan'Andriamanitra anao zany. Antson'Andriamanitra ho anao zany. Mibebà ianao ka manolora tena ho an'ny tompo. Ny amin'ny Liza indray
fitaovan'Andriamanitra izy mba ampiekeny anao fa na dia nanana ny voninahiny sy ny fiandrianana azy Jesosy Kristy dia nanetry tena ka nidina dia ty amin'izao tontolo izao famonjenantsika mpanota. Mankasitraka ry izy mivady, ny andony lanitra sy ny jirony tany any eo aminareo. Andidy ahita ny tononareo ary ikapa hita ny vaniny. Oela velona dia ho tain'Andriamanitra. Raha amin'ny resaka feno fitiavana ny lazainareo dia tsy misy taolana tsipona faikany aloha fa toy ny vary amin'ny ronono tondra tantely ka tokony omeko. Tsy misy avela koraraka tany ireny. Io va ankehitriny ka ahay amindra eo amin'ny fiainana. Ahay andinika sy eritreritra tsara izay hitondrako ny androko rehetra sisa. Ary anompo an'Andriamanitra ihany koa. Anerako ny lasa ratsiko rehetra, misaotra indrindra. Tsara izany indrindra. Ny tompony anafiry anse, hitana ny finoany se tsy ho faty fa hijoro hatrany. Endre, zava-tsy ho amiko indrindra ny hevitra ao Andriamanitra. Akory ny hamaronisany. Raha nisy aza dia maro isa lavitra noho ny fasika izy. Jehova, aza izahay. Aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Tia ihany lalay fofony haiko. Natolotry ny Orange. natolotry ny ACM radio nareo teo ilay ny fofo ny aiko. Tamparindramiseo ny soratana Razafy Mandimby Diaronjo. Ari Optieri. Nandray feo finandrindra ra teknika Ambo. Nana Totosa Filofo José.